fiadanana sy famondram-pony eo amintsika menakavy zay manaraka hatrany azy fandarana izao a aoko hotahiny indray ianao a ny tena koa pasteur Alvarez eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao ary miaravana ihany koa pasteur Tovinay. Faly miarabany pasteur Andrianena Alvarez ny mpiano jaina rehetra ato anatin'ny tokantrano ato a na ity ambony fiarakodia na fiara manokana indrindrandrindra moa zany ianao zay mijery amin'ny alalan'ny YouTube na ny fahitalavitra mivantana amin'izao fotoana izao na amin'ity oronam-peo amin'ny alalan'ity CD ty tononao antsika tompoka ny fombiazana sy ny fiadanan'ny tompo azy zay efa nolazaina teo. Ina ary tompoka mativa dia mativa pasteur dia ho lasa ndraiky taona 2018 ary hiditra amin'ny taona 2019 isika zao amin'ny boky numérique dia amin'ny toko faharoa amby telopolo hivavaka izay amin'izao fotoana izao mba izo azo lazaina hoe faraparan-taona 2018 zao mba hitondra fahasoavana ho anao tsy ny taona no mitondra fahasoavana fa ny fitahin'Andriamanitra no mitondra fahasoavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra no angatana hirotsaka amintsika tsirairay avy ka ianao zay mba miandrandra zavatra amin'ity faraparan-taona ity dia hivavaka ho anao zay amin'izao fotoana izao dia hivavaka arsika raha eo dia misaotra anao zay satria mbola afaka hianatra indray ny boky numéro toko fa roa amby telopolo amin'izao fotoana izao mativa ihany koa ny farana zany boky numéro zany tompo ary tsy boky numéro ihany no ifarana fa na ity taona 2018 koa raha dia efa ifarana tsoela koa dia mivavaka izay tompo ho an'ireo olona mila fahasoavana ray mpianakaviana renim-pianakaviana tanora zandry zoky amin'izao fotoana izao mila fahasoavana izy tompo na amin'ny asa fivelomana na amin'ny arabola dia mivavaka ho anazy amin'izao fotoana izao amin'ny anarany Jesosy fitahina manana ambiampy fitahina mihoatra fahasoavana be dia be ho an'ny tsirairay avy amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo dia hita fity manokana aminao anokafanao lalana tompo zao rahalahy sy anabavy manaraka an'izao fandarana zao isy lalana misokatra na amin'ny asa na amin'ny arabola misaotra Jesosy ary mangataka ihany koa zay Jesosy eo ny amin'ity numéro toko faharoa amby telopolo ty mba tana ny fitarian'ny fanahy masina fahazavan-tsaina fitariana mba tena sokatra ny fonay sokatra ny sainay ka fana indray mitahiry ny teninao ny zava-dehibe tompo dia hoe sady mihaino ny teninao no mankatony teninao mitahiry zany tena atony fonay misaotra Jesosy eo amen. Inara lasa arsika tompo koa numéro toko faharoa amby telopolo andininy voalohany lohateny dia hoe ny nahazahoan'ny firenen'ny Robena sy Gada ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase zaratany tao andafy atsinanan'ny Jordana ary nanana omby amanondro be indrindra ny taranak'i Robena sy ny taranak'i Gada ary rehefa nahita ny tany Jazera sy ny tany Gileady izy dia fa tany tsara ho fiandrasana omby amanondro io dia avy ny taranak'i Gada sy ny taranak'i Robena ka niteny tamin'ny Mosesy sy Eleazara mpisorona sy tamin'ny lohan'ny fiangonana ka nanao hoe atarota sy Dibona sy Jazera sy Nimra sy Esbona sy Elale sy Sebana sy Nebo ary Beona ireo ny tany no resen'i Jehovah teo anolohan'ny fiangonan'i Israely dia tany tsara ho fiandrasana omby amanondry ary ny mpanomponao manana ondry amanondry dia ho koa izy raha nahita fity teo masonao zahay aoko omenanay mpanomponao ny zara-taninay io tany io fa aza ampitaina amin'ny Jordana izahay. Ary Mosesy tamin'ny taranak'i Gada sy ny taranak'i Robena ny rahalanareo andeha hanafika ka ianareo kosa hijanona eto va nahoana ianareo no mampiketraka ny fony zanak'Israely mba tsy handehananao any amin'ny tany izay nomeny Jehovah azy zany no nataon'ny rainareo fony nirako avy tany Kadesa Barnea safon'ny tany izy fa raha niakatra hatrany andoha Eskalona izy ka nahita ny tany dia nampiketraka ny fony zanak'Israely izy mba tsy handehanany ho any amin'ny tany izay efa nomeny Jehovah azy ary nirehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izany andro izay dia nianina izy ka nanao hoe ny olona izay niakatra avy tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny 20 taona no miakatra dia tsy isa hita ny tany izay efa nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy satria tsy tanteraka tamin'ny fanarahana izy afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone Kenizita sy Josua zanak'i Nona izay tanteraka tamin'ny fanarahana ny Jehovah dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nampirenireny azy tany anefitra 70 taona izy mandra-palany ritra ny taranaka rehetra izay nanao ratsy teo mason'i Jehovah ka indreto ianareo mitsangana solon'ny rainareo ho taranaka molam-panota hampitombo ny firetan'ny fahatezeran'i Jehovah amin'ny Israely fa raha miala amin'ny fanarahana azy ianareo dia mila azy any anefitra indray izy ka dia ianareo no andringan'izao olona rehetra izao ary dia nanatona azy
ireo ko anana hoe hanao vala eto zahay ho an'ny omby amanondronay sy tanàna ho an'ny zanakay madinika fa ny tenanay dia iomana faingana androso eo alohan'ny zanak'Israely mandra-pitondranay azy ho any amin'ny taniny ary ny zanakay madinika dia hitoetra amin'ny tanàna manta no mimponina amin'ny tany sy io dia anatranonay zahay mandra-pahazoan'ny zanak'Israely ny zaran-taniny avy fa tsy ara-mandray zaran-tany aminy izahay hatrany andafy ny Jorodana no miakandrefana satria efa azonay aty andafy atsinana ny Jorodana aty ny zaran-taninay. 2 dia ho Mosesy taminy raha nao izany zavatra any ianareo ka iomana eo anatrehan'i Jehova ho any an-tafika ary rehefa samy efa voamana iady dia hita ho any andafy ny Jorodana eo anatrehan'i Jehova mandrapatroaka amin'ny fahavaliny ianareo alohany ka ho resy eo anatrehan'i Jehova ny tany ary rehefa vita zany dia hody ianareo ka tsy hanatsiny amin'ny Jehova na amin'ny Israely ary ty tany ty ho zaran-taninareo anatrehan'i Jehova fa raha tsy hanao zany kosa ianareo dia manota amin'ny Jehova ary eo ko fantatrareo fa hanody ianareo fahotanareo manaova tanàna ho an'ny zanakareo madinika sy vala ho an'ny ondry amanosonareo ka ataovy izay nalokany vavanareo. Dia teny tamin'ny Mosesy ny tanàna Gada sy ny tanàna Robena ka nanao hoe ny mpanomponao dia hanao arak'izay andidinao tompoko ary ny zanakay madinika sy ny vadinay sy ny ondry amanosonay ary ny biby fiomponay rehetra dia hitoetra amin'ny tanàna Gileada fa ny mpanomponao andeha hita samy efa voaomana iady eo anatrehan'i Jehova ho any an-tafika araka izay ny olazaina tompoka. 20 ary Mosesy dia nandidy any Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nona ary loha fianakaviana tamin'ny firenen'ny zanak'Israely ny am'ireo ka nanao taminy hoe ary andeha hita ny Jorodana iaraka aminareo ny tarana Gada sy ny tarana Robena samy efa voamana iady eo anatrehan'i Jehova ka ho resy ny tany eo anoloanareo dia omenareo azy ny tany Gileada ho zaran-tany fa raha tsy mandeha samy voamana iady miaraka aminareo izy dia aminareo amin'ny tany Kanana ihany no azahoany zaran-tany. Dia namaly ny tarana Gada sy ny tarana Robena ka nanao hoe arak'izay ny olazain'i Jehova tamin'ny mpanomponao no ataonay izay andeha hita eo anatrehan'i Jehova ho any amin'ny tany Kanana samy efa voamana iady kanefa ety andafin'ny Jorodana ety ihany no azahoanay zaran-tany. Dia nomeny Mosesy ho an'ny tarana Gada sy ny tarana Robena ary natsasaky ny firenen'ny Manase zanaky Josefa ny fanjakan'ny Siona mpanjakan'ny Amorita sy ny fanjakan'ny Oka mpanjakan'ny Basana dia ny tany mba amin'ny tanànany ao amin'ny fahatany dia ny tanàna eny amin'ny tany manodidina ary ny tarana Gada nanao an'ny Dibona sy Atarota sy Aroera andininy fa 170 ary Jaira zanaky Manase nandeha ka nafaka ny tanàna madinika teo ary ny anarana tanany hoe Avota Jaira ary Noba nandeha ka nafaka ny Kenata sy ny zanaboiny ka natao hoe Noba araky ny anarany izy pasteur. Ya dia inoko fa voaraintsika tsara ny amin'ny ambangovangony angamba zany ten'Andriamanitra zany na dia toko hoe tsy dia mazava aminao a amin'ny ankapobeny ary zany moa ny antony anazavantsika nyty soratra masiny ty eto zany pasteur Alvarez. Ny marina amin'izy ty a dia mbola ty andafy atsinanany Jorodana no misy an'io toerana io zany hoe efa manomboka manamorona any Jorodana mihitsy reto zanak'Israely reto ny lalana nefa zany raha ohatra ianao ka ho any amin'ny tany Kanana ilay tany mitondra dronosy tantely zay efa nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia tsy maintsy mamaky any Jorodana tsy maintsy mamaky any Jorodana ary vokatra izay indrindra no nahatonga ny Robena sy Gada ary natsasaky ny firenen'ny Manase nahita n'ilay toerana zany satria ty toerana ty zany pasteur dia ilay toerana efa andresantsika sy anao tany aloha lay hoe any Siona mpanjakan'ny Amorita sy Oga mpanjakan'ny Basana iny moa le Oga ny fiantsonao azy fa i Oga mpanjakan'ny Basana zany hoe toerana tena tsara izy io toerana sady tena mamokatra izy io dia maitso mavana tena zay maitso mavana ary malalaka dia malalaka zany a afaka hinanany ondry amanosy sy ny omby mihitsy satria dia anisan'ny nanan-karem-be vava mihitsy i Robena nanatombo kokoa izy zany amin'ny raha rehetrarehetra raha mifananana resaka hoe biby fiompy a dia nanatombo Robena zany dia io no hita amin'ny Robena hoe afahany zany miompy an'ireo ondry amanosy sy ny ombon'ireo a dia rehefa nahitany io zany nitaranako Robena dia hoe aleo zay tonga dia hijanona eto. Ny promesse n'Andriamanitra nefa zany dia any amin'ny tany Kanana
na de efa noteny antsika efa ao anatin'ny faritry ny tany kanana mihitsy io a io toerana io dia mbola tsy maintsy epitany amin'ny Jordan de rehefa nahitan'io toerana io zareo de zao no teny mantsy any Mosesy zay tsy andeha tsony aleo zay tonga de hoeto fa eto no afahan'ny ondry manosina mihina-kanina ary aleo mihitsy zay tonga de eto de nalahatra Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra zay tenin'ny taranaky Robena sy ny taranaky Gada izay sy ny atsasaky ny fireneny Manase hoe zao ny tenindreo de nirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra hoe nahoana ny manaketraka ny fon'ny olona ianareo nahoana nareo no tsy efa zany ihany ve no natonga ny razanareo ny apatrapatra tany anefitra io fanaketraka lava io ka mbola mamerina n'izany lesona raty zany ihany nareo ina moa zany lesona tsara hotsoana amin'izany hoe eo amin'ity fanompoana an'Andriamanitra ity pasteur Alvarez de tsy hoe nahita fiainana milamindamina ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na ohatran'ny to efa misy zavatra zay noverina ohatrany hoe mahafapo ngamba manomboka ohatran'ny tahin'Andriamanitra zany de mety daholo zay atao rehetrarehetra dia mitady ijanona io le fijanonan'io na hoe fahafampo amin'ny zavatra anankiray io no mampiditra an'ilay hoe fanamametra na ny esprit de limitation anatin'ny olona anankiray pasteur lasa voafetra le olona ary efa voafetra ny olona anankiray ka tsy mandroso intsony de mazava ho azy fa tsy ahitan'izay zavatra nampanantenain'Andriamanitra mihitsy za de miteny antsika ato anatin'ny tokantrano ato hoe ho anao maro amintsika atao anatin'ny tokantrano nandray fanasitranana tamin'ny tompo no tahin'Andriamanitra na azo fiara ianao na azo trano ianao na azo vady ianao na azo zanaka ianao de mitady hipetrapetraka fotsiny amin'izao de mitady angingina fotsiny amin'izao fa ny marina ny drafim-panavotana ataon'Andriamanitra rehefa niala tany amin'ny tany Egipta de ho any amin'ny tany Kanana rehefa ohatra ka niala tao anatin'ny fahotana de tsy mijanona raha tsy any fiainana mandrakizay zany hoe tsy mba naman'izay miemotra ozy ny tenin'Andriamanitra fa naman'izay mandroso ary de ilaina foana zay mandroso zay zavatra manaraka ihany ko hiteto de hoe ny fanafihana ny fahavalo de tsy vitan'ny olona anankiray tsy vitan'ny olona anankiray manana fanomezam-pahasoavana izy rery manana fanomezam-pahasoavana fa raha jerentsika de ilay fanomezam-pahasoavana 12 ao amin'ny fokon'ny zanak'Israely no ilaina hidirana ao amin'ny tany Kanana ary zany na tonga an'Andriamanitra tsy nanaiky mihitsy hoe aza mba mifanaketraka ohatran'io tandremo raha lasana bavy tandremo no mifanaketraka eny an-dalana mizotra mankany amin'ny fiainana mandrakizay tsika io many amin'ny lalan-danitra tsika io de eny an-dalana eny no fampahery no atao ary le fomba fijery rehefa mijery zavatra pasteur rehefa mijery zavatra de tsy mijery zavatra mahakivy mihitsy tsy mijery zavatra manaketraka ny hafa mihitsy raha jerentsika le lesona teo aloha de zany na tonga n'lay folo mirahalahy noringan'Andriamanitra sy ireo zay niaraka taminy satria hoe kely loatra tsika eo anatrihan'ny fahavalotsika fa tsy ho tafiditra anytsika tsy tian'Andriamanitra no fanaketraketraka io ary ianao zao raha ohatra hoe tena mpanompon'Andriamanitra pino ianao dia osy izy ny boky diobolana hoe ianareo mitavany sakay zany ozy mandranitra ny tavany sakay zany ary ilaina no mifampahery raha misy namanao lavo raha misy namanao reraka raha misy namanao mitadokivy dia ny manarina an'izany no zavatra ngezabe tena ilaina zany hoe mifanarina izany fa tsy mifanaketraka hoe tena mafy ty fanompoana ny tompo ty zany nasosotra an'Andriamanitra tamin'ny taranaky Robena sy Gada sy ny atsasaky ny fireneny Manase teto mitady sy hiditra tany amin'ny epitany Jordan ry zareo fa fetsifetsy tonga de hijanona fotsiny milamindaminy ao de tsy nanaka an'izay mihitsy Andriamanitra fa hoe aza mba mifanaketraka ohatran'izany rehefa miara-miady de miara-miady zany anie ny fototry ny fombiazana pasteur na eo anivon'ny tokantrano indrindrandrindra eo misehatry ny asan'Andriamanitra de mifanohana ny mpivady de mifanohana ny mpiara-miasa rehetrarehetra tsika de nametraka foana hoe ao anatin'ny asan'Andriamanitra anankiray zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana tsy anankiray ihany no Mosesy atao anatin'ny baiboly tsy nifidy Mosesy be deaibe Andriamanitra anankiray ihany ny Arona mpisorona be atao anatin'ny baiboly de Arona mpisorona be anankiray ihany ny Davida mpanjaka atao anatin'ny baiboly de Davida mpanjaka ka tsy midika akory hoe raha i Mosesy nataon'Andriamanitra andray an'le vision dia atao tsinitsina daholo ny rehetrarehetra tsy zay le izy fa ireo no miara-miasa asoa ho an'izay tian'Andriamanitra zany hoe ampandroso ny asan'Andriamanitra ka tsy tian'Andriamanitra isy banga mihitsy
nireo famezam-pasoavana reo de zany na tonga an'andriamanitra tsy nanaiky mihitsy a ireo lay karazana firenena anankitelo hoe mitady hijanona any ampitan'ny Jordana fa ny tanin'andriamanitra foana mory zareo reo a androso zany a pasteur Alvarez. Marina de marina zay teninao zay pasteur ary amafisiko tokoa zay teninao faraparante zay hoe raha raisina amin'ny sary ara-panahy amin'izao fotoana zao zany le hoe mila mihetsika ny famezam-pasoavana 12 zanak'Israely andovana ny tany fa raha zay tsy feno ny fandresena azo ny zanak'Israely azo ny tany Kanana rehetra. Ina moa sary zany pasteur de hoe misy karazana zany le pasteur olana moa dia hoarin'ny tenin'Andriamanitra karazana tendrombohitra zao volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha ino ianao izy ka hiteny amin'ny tendrombohitra io manao hoe mialay ianao de mienjerana ny ranomasina ka tsy salasala ianao de ho tanteraka tokoa zany fa hiala ny tendrombohitra ary anirany ny ranomasina kisaka ny ranomasina ny olana ny tinam-bara am'izay zany ny tinam-bara de hoe misy karazana problème olanao manokana amin'izao fotoana zao ny tokantrano any zay tsy voavanao rery io ratsy makany amin'ny trano fivavahana ianao de sady mideran'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra manofanatitra miankohaka mihaino tenin'Andriamanitra mandray tsodrano ny asa fanompona rehetra atao anatin'ny fiangonana amin'ny fotoana anaovana fanompo-pivavahana iny a dia misy tendrombohitry ny olana amin'ny fotoana iny a zay tsy maintsy mikisaka tsy maintsy mienjera zay tsy ho vitanao rery any an-trano fa tsy maintsy rano be sy maro a ary zay no mahatsara le hoe mandeha makany am-piangonana ny amin'ny trano fivavahana aza mafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fonao sasana fa ny mahavariana koa pasteur de zao 70 taona ny zanak'Israely tany anefitra pasteur ary de voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nanana ondry amanondry be indrindra ondry amanosy be indrindra zany ny taranaka robena zany hoe tany efitra izy ireo pasteur tany amin'ny teny hoe tsy civil maiso zany désert zany pasteur désert ary migaingaina ny andro a mana no hanina tamin'izany fotoana zany fa de nagaka hoe tena io Andriamanitra io zany rehefa mita de tsy miankina amin'le toerana fa zay tahiny Jehova de voata mandrak'zay ka na izy ianao na izy rehefa tian'Andriamanitra tahiny ianao na nianatra ianao na tsy nianatra ianao na manahoana na zaza ianao na tanora ianao na ray aman-dreny ianao na olo-dehibe rehefa Jehova Andriamanitra zay ny hitanao de tena hitanao marina tokoa izy ary mahagaga io fitahin'Andriamanitra io fa fitahin Jehova mampanakarena irobena dia niavaka manokana hoe de nahagaga ny fitahin'Andriamanitra hoe tany amin'ny tany efitra de nahazo ondry be indrindra taranaka omby de ondry be dehibe indrindra nazan'zany izy tany amin'ny tany efitra noho ny fitahin'Andriamanitra zany hoe ianao zany de mbola afaka mibioka ny fitahin'Andriamanitra io na izy izy toerana misy anao tsy miankina amin'ny toerana pasteur amin'ny fitahina fa zay tahiny Jehova na izy toerana misy anao na de be dehibe ary ny tanàna sy ny trano eto Madagasikara de hitan'Andriamanitra ny adresy misy anao hoe atiny misy anao de afaka ho tonga ny fitahina fa ny anjaraka fotsiny de manompo an'Andriamanitra manantena ny tompo pasteur de zao ny tompo tsy afaka manome zavatra tsy ilainao sy tsy irinao zany izy fa rehefa maniry zavatra ianao rehefa mangetaheta ianao rehefa misy vision anatinao ao re mba tianao iova ny fiainanao de Andriamanitra manatateraka zay vision zay etaeta sy fanirina ao anatinao zay ka raha niry ihany de maniry zavatra goavana misy karazan'olona pasteur mivavaka am-piangonana izy de zao ny teniny raha zao zao mba men'Andriamanitra 50 000 de sambatra raha zao mba mahazo friana be izy de sambatra za ohatra hoe zavatra tsy de manahoana loatra zany no mba irinao sy angatanao friana 50 000 ve 100 000 ve nefa ao amin'Andriamanitra misy zavatra be dehibe izy le mpanompon'Andriamanitra akizay pasteur raha kataka 5 000 amin'ny tompo ianao de tsisy madinika ao an-danitra tsisy madinika ao izy le mpanompon'Andriamanitra ray zay fa rehefa angataka ihany de mangata zavatra be dehibe mangata zavatra goavana ka Andriamanitra dia nitany leto robe ndreky satria zay mihitsy ny etaeta sy fanirina maniry mba ho tahin'ny tompo izy maniry mba hazo zavatra izy de nomen'Andriamanitra azy any amin'ny salamy 20 pasteur de misy ten'Andriamanitra tahaka zao hoe hanefa nirinao sy ny ao-ponao rehetra ane Jehova hamaly anao arak'izay angatahanao ane Andriamanitra zay mihitsy ny faniriny reto olo reto ka rehefa mivavaka de olona rehefa angataka zavatra amin'Andriamanitra ihany aza mangataka zavatra kely aza mangataka zavatra tsotsotra rehefa angataka ihany fa mangata zavatra lehibe rehefa manantena ihany manantena zavatra goavana be fatelo pasteur de zao raha zavatra mitrangy eto amin'ity toerana ity manomboka faly a ny robena satria ireo taranaka anankitelo firenena telo zay nitenenao teo hoe efa tonga zany zay de efa arabasoa arabatsara zay tonga soa ihany ny arabainao zy le fitenenana zay
fa mbadika zay mosesy paster ohatra somary fieritsaina kely any izy satria ity sisan'ny mission faraparany etsany toerana zay farany isa faraparany toerana izay rahan'ny mosesy am'reto zanak'israely eto fa izao nefa ny zavatra tampo mosesy na eto zany farany arany amin'ny zanak'israely de zao mbola vonina nompo an'andriamanitra trany a mbola vonina iaraka amin'andriamanitra trany a mbola vonina ny akatozy alazen'andriamanitra trany a i mosesy efa maraparany izy ary efa vonimbonina ihany-kio joso am'izao fotoana zao a andimby izay fitariany zay efa misy zavatra efa manomboka misy passation zany paster eto manomboka misy passation eto ny ina moa tena ambara de zao tsika taranaka am'izao fotoana zao dia taranaka azo lazena hoe mamaraparana ny tantaranyity tany ty misy zavatra napetraka ny tompo a efa ho iakatra ao any an-danitra tsy oelany ho avy tsy oelany tompo efa tonga amin'ny tany kanana ny zanak'israely de zao tena misy tokoa le tany kanana aloha dika zay tena misy ihany koa le ranitra zany ozy ny tompo andeha ozy izy anapotra fitoerana manareo de akanareo indray ary ena am'izay misy azy misy anareo itsika am'izao fotoana zao natao hoe vaninandro farany a izay fotoana zay tena ilana anymponan'andriamanitra ny fomba mahery vaika tena ilana anymponan'andriamanitra amin'ny hery rehetra amin'ny fahaizana rehetra am'izay rehetra omen'ny tompo atsika de zao andeo iroso anompo an'andriamanitra fa ho avy tsy ela jesosy paster marina zay fanambarana etona zay paster ary zay foana anie lay ataoko hoe tanjona ny farany ny fanomponan'andriamanitra zany misy tanjona fa tsy hoe manompo fotsiny a fa misy tanjona izy io a dia le tanjona tsy hoe tanjotsika fa ny tanjon'andriamanitra mihitsy zany de ny andovatsika ny fiainana mandrak'izay fa teto aloha zany raha hito amin'ity nomeri toko farombo telopolo ty de ny tanjon'andriamanitra ny zanak'israely de ao amin'ny tany kanana lay tany tondra ronono a sy tately raha iverenana kely a ovakiko kely eo amin'ny andininy fa valambe folo sivambe folo toy zany soratra masina tsy ody any antranonay izay mandra-pahazono zanak'israely ny zaratany avy fa tsy ara-mandray zaratany aminy izahay hatrany andafiny jordanina no miakandrefana satria efa azonay aty andafy atsinana ny jordanina tya ny zarataninay nanomboka zany teto le fizaratany dia ny androbena sy ny gada sy ny atsasaka ny fireneny manasea de le hoe tany azony tamin'ny amorita sy ny iny ty anakiray tsy amorita fa amorita sy basana zay le izy de rehefa azony io malalaka tsara itoerana io de sakijanona teo ry zareo kinanjo rehefa nolazain'andriamanitra hoe nahoana no fanaketraka ohatran'izany de ozy zareo manao hoe ny zanakay madinika sy ny ondry amanosonay ary aloha hijanona fa aleo zay tena hiara hitolona amin'ny zanak'israely mandra-pahazo amin'ny zanak'israely a ny zaratany ny tsiraray avy de ny eken'andriamanitra sy mosesy moa zany le fangatahana hoe manao varinareo tranao a fa sy ny zanakareo madinika no mijanonao fa nareo kosa zany de miara-miady inona ny zavatra tianao lazainao anatin'le izy paster hoe tsy maintsy miady ianao vao misy fandraisena be lehibe ny mpino a tsy te hiady fa te ahazo fandraisena fotsiny am'izao fa tsy maintsy miady ianao ary io ady zay atrehanao io raha tsy resinao io de tsy mitafy voninahitra ianao hoe inona ny ady atrehanao am'izao fotoana zao raha fantatrao fa miaraka aminao andriamanitra raha fantatrao fa momba anao andriamanitra de tokony ho mpandraisa ianao jereo tsara anie ny saryny davida paster a davida atao mpiandrasan'omby a mpiandrasan'ondry no nianatra handresy ny liona hoe aloha isy liona ho avy eo fa reseko tamin'ny fandresena ny liona io no efa nanany expérience izy mba handresena ny goliata de moramora taminy nandresany goliata tamin'ny fandreseny ny goliata de efa nianatra izy hoe tsisy fahavalo lehibe no goliata de moramora taminy nandresany saoly ary tamin'ny fianarany mora foana tsy niady tamin'ny saoly akory izy a tsy niady tamin'ny saoly izy fa reso azy saoly na de niady taminy azy saoly de izy tsy niady tamin'ny saoly de ny fandreseny any saoly no nampiakatra azy teo amin'ny mahampanjaka azy ary jereo tsara fa rehefa toka mpanjaka davida de nanao déclaration mivantana am'izay andriamanitra avy any an-danitra fa ny te-hipahitsiana sy ny fanapahana de tsy hiala ny davida inona ny antony paster alvares
satria nandresy tao anatin'ny ady izy. Ny olona mandresy ao anatin'ny ady zany pastera na oelana oaingana de tsy maintsy hitafy voninahitra izany olona zany. Ary zany mampaezako atsika mpino a itsika mpanompon'Andriamanitra, mpanao asan'Andriamanitra mitondra fiangonana, mety hoe mpivarotra ihany koa anao de sendra mahomby ny olona eo akaikinao nefa izy tsy mivavaka de indraindray ianao valaketraka. Aza valaketraka am'zany aza valaketraka any am'zany fa mety mandalo ady ianao fa tsy midika akory resy. Ny olona tsy manan'Andriamanitra raha mandalo ady de ny résultat mivoaka eo tsy maintsy resy izy. Fa itsika mpanompon'Andriamanitra raha mandalo ady de ny résultat tsy maintsy mivoaka eo de voninahitra mezineziny io. Zay sary aseho an'io paster Alvarez. Fa ny zavatra anankiray manaraka ihany koa zay zavatra tena ngezabe ho resantsika eto dite momba n'le hoe fananatany efa nyresantsika teo foana moa izy io paster. Raha nentin'Andriamanitra nivoaka tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana de voalohany aloha hoe hanompo azy. Zay matsy le tenin'Andriamanitra nampitoraina Mosesy foana hoe tao farao hoe alefasy ny oloko hanompo a anao fanompoam-pivavahana ho a. Zay zany nitanjon'Andriamanitra. Fa ny marina ihany koa de zao homena zara-tany ireo zanak'Israely tsiraray avy reo. Raha tsorona ndresaka de hoe nomena karatany karatany sy inona avy moa le filaza azy nomena titre mena titre isaky ny foko tany angamba zany isaky ny foko na isaky ny isam-batan'olona mihitsy miaraka amin'ny certificat juridique miaraka amin'ny certificat juridique tsy inona avy no ilaina am'le izy de tena nakasitrahan'Andriamanitra io tena nakasitrahan'Andriamanitra mihitsy hoe omeo zara-tany avy a ny fokony zanak'Israely manontolo zany sarotiny mihitsy Andriamanitra raha vao misy tsy nomena teo paster. Sarotiny Andriamanitra tena sarotiny Andriamanitra tam'le sika teo aloha de hoe ny atao arakaraky nisan'ny olona le izy ny maro be omena bebe kokoa fa ny kelikely a de omena kelikely kokoa zany hoe nataon'Andriamanitra tsy miangatra mihitsy. Zavatra ohatran'izany le havana ity malagasy ty firenena eto Madagasikara ty a de nafoin'Andriamanitra ao atsika izy ty. Ny malagasy ny tompony Madagasikara tsy ho an'ny vahiny Madagasikara tsy ho an'ny vahiny ty firenena malagasy ty fa ho an'ny malagasy ty paster. Hatrany Dego ka hatrany Tuliara reo province enina reo région roa amby roapolo manerana Madagasikara, commune tsaiky firy ny commune manerana Anosy, district manerana Anosy, reo tany rehetrarehetra tsaiko firy avy ny velaran'ity tany eto Madagasikara ty natao an'ny malagasy ty tompoko. Indrisy nefa zavatra mampalahelo a fa be lehibe ny malagasy tsy manana ny zara-taniny tsy manana tany ary tongisina azy izy hiala eo amin'ny toerana zay misy azy fa tonga ny mpanambola tonga ny vahiny avy any velany manambola de lasa manjakazaka. Jerenao tsara ne raha amitsika tsy makala vahiny fa mba milaza ny zava-misy fotsiny. Ny malagasy raha makanapitan'ny ranomasina paster dia lazaiko aminao fa na de tsy fiteny azy ty de ohatrany hoe tiako tenenina ihany hoe raha makanapitan'ny ranomasina tsy de hitan'ny olona any ny fiavahany hoe reto malagasy ka ho topotopoina na ohatran'izany fa ambanin'ny olona azy fa ny vahiny avy any velany raha tonga eto Madagasikara de manjakazaka mihitsy tena manjakazaka mihitsy. Ndre mandeha a nitadidiko tsara mihitsy a mitondra ny reniko mihitsy marary de nentina automobile de na enao zany rehefa le mba ohatraohatran'ireny moa zany de iny am'le filaza azy afaka mandeha sens unique ianao sansesa eny misy vazavy any izy indray no mitabataba ary miforotra amin'ny daholo le malagasy rehetrarehetra fa zay kosa moa tsy nanaiky satria zay tsy azonao tsindrinako zay eto amin'ny taninay ianao ndray ve no anindranay eto amin'ny taninay eto zay tsy manaiky an'izany zay be vava be manambany sady manopy io a nefa izy vazava any amin'ny toerana misy anazy any ona kosa nainy akeny am'izay keto Madagasikara any ianao fa tsy any amin'ny taninao any ny tiako lazaina zany de hoe le vazaza velany rehefa tonga eto Madagasikara de manambany olona ny akamarony fa tsy izy rehetra manambany olona fa ny malagasy raha tonga ny ampitan'ny ranomasina tsy zany hoe ka ina mahatonga an'io le toetsaitsika mihitsy ny nambanina de hatramin'ny fanana hatramin'ny tany hatramin'ny tanyntsika io tany ipetrahantsika io ny vahiny eny tompony tena manana izy azy antany daholo io toerana rehetrarehetra moron-dalana tsara tare fefy rehetrarehetra io hoe iza ny tompony io fa vahiny ny tompony io tsisy vitsy kely ny malagasy tompony io ary ny manahirana aza de ty raha misy malagasy mba mahazo an'io de malagasy ho ry ava-manana ahoana ny fomba nazahoany ray an'izany
fa nisinona fangano nanao firahinona reo no nazahoana zany zay tsy mahafaliny gasy hafa raha mba misy malagasy mba mavita fotodrafitrasa-ngeza be ory ava-manana ny malagasy fa raha vazany tompony io mangina daholo daholo ny rehetrarehetra zany ny zava-misy eto ka nomeritiko faharoa telopolo tsy manaiky an'izay satria miresaka n'le zaratany atsika pastera fa saharotony mihitsy andriamanitra hoe meo ary ho any gada sy robena so any tsasaky ny fireneny manase raha tena ndonginy le izy ndonginy izy telo mirahalahy reo tarana zany de nitsofin'andriamanitra ho rano azy le izy zany hoe nakasitrahan'andriamanitra ihany zany le izy pasteur Alvarez ary tokony ho zany ny zavatra mitranga eto enkany ny mpitondra zay olany eo de mba hanome karatany anome zaratany maimaimpona ho an'ny malagasy manontolo satria ataon'ny olona ho any ambany vohatra hoana moa pastera no hiakatra aty amin'ny tompona andraikitra fifanana tany aty amin'ny domaine na aty amin'ny topographie na tsy haiko inavy le tompona andraikitra fifanana mangovotra ny ny olona pastera hiditra borao na tsara fanahy ohatrany inona azy ny secrétaire ao sy ny tompona andraikitra ao mangovotry ny olona ohatrany hoe mampiakatra tension ny olona zany hiakatra hiditra borao zany hoe anambohatra ny tanina izahay fa mahampidi-doza ho an'ny olona zany pastera fa ilay mpitondra zay tokony mijoro zany na le tompona andraikitra tsiraray avy no manome karatany ho an'ny malagasy raha tena tia tanindrazana marina zany zara tokony hitsanga zany pastera Alvarez ary zany no meritiko faharoa amby telopolo fa ny zavatra mitranga dia tsy manana tany ny malagasy tena tsy manana ary zay manana raha mbola trongisina indray zany ny zavatra mampalahelo eto zany ary raha miady amin'ny tribonaly io tsy mahazo rariny io ela be vao vita ela be valo taona valona folo taona zany efa ary izy nga mafananina atao mihitsy atao ela be am'izay kivy zay ndray tsy haiko aloha hoe zay ve le tena fomba fiasa eto Madagasikara eto hoe valo taona sa folo taona vao vita fa ny tena tokony izy fotsiny zany de hoe tokony omena any tsiraray avy ny zoany sy ny anjarany zany amin'io resaka tany io pastera ianao manana ny taninao za manana ny taniko ny tsiraray avy zay mijery an'ity fandarany ity manana tany daholo raha mba anotanin'ny olona ianao aiza ianao aiza ny taninao de mba afaka miteny ny tsiraray avy za manana tany ary ananareo fa ny mana ira na anotaniny olona mandehateny amin'ny arabe ianao ve manana tany tsy manana izy na ray metatra carré azy izy nefa eto Madagasikara na un metre carré tsy manana izy nefa izy monina eto Madagasikara fa manofatrano efitrano anankiray nipetrahana izy fito mianaka nefa izy eto Madagasikara am'ty tany malalaka le ty Madagasikara tena malalaka nefa misy tsy manana ny olona ka misy an'rakitry ny mpitondra fanjakana io mpitondra fanjakana zay tonga eo zany de tokony manana an'izay vina izay manana an'izay atao hoe ino moa ny filazana zany projet ka manana zany projet zany hoe zany no anisan'ny tena fototra ialana ao anatin'ny fahantrano taiza moa no nanan'ny ondron-drobena sy gada ny ondra manosy ny sakafo raha tsy nomena zaratany izy pastera tsy afaka ny velona ny ele izy tsisy toerana ipetrahany zanany madinika tsy afaka ny velona talohan'io fotsiny tany anefitra ny velomin'andriamanitra tamin'ny fahagagana fa tsy zay foana koa ny fiasan'andriamanitra tsy eo mamelona ny fahagagana foana fa le olona nao sainy miasa de nefa izy miasa eo amin'le tany ka raha tsy mena ny tany avieza ny tany ny tena marina ny mosesy ny filoha-pirenena teto de lalàna avany amin'ny mosesy ny zarana an'le tany hoe omeo tany reo olondreo de tokony mena tany zany ny malagasy ianao atao anatin'ny tokantrano tokony mena ny zara-taninao misy amintsika angamba zao miteny manao hoe pastera tsika pino tsy mirarahana zany fa tsika ho any an-danitra misy olona matsy fa tsy fanjakana mila tany ianao fa aza matikambo ao tena mila tany ianao aza miavinavina fa mila tany tsika mila fananany tsika ary io tany io no afahanao anao fiangonana anao anangananao fotodrafitrasa anaovanao trano sy anaovanao zavatra maro samihafa momba ny fiainanao manokana pastera Alvarez mazava de mazava ary zany misy pastera ny tena marina marany numeritiko faharoa amby telopolo ary zao foana zany ny tanjony zanak'Israely andeha hiady ny zanak'Israely satria zany ny taranaky robena sy gada sy natsasaky manasea de andeha hiady ina moa hiady amin'izy moa hiady am'ireo kananita pastera reo kananita reo no vahiny tamin'izany fotoana zany nanjakazaka teo amin'ny tany kanana tsy maintsy nyroasiny reo kananita reo jebosita sy amorita reo zay zany no ady anisany nandrahan'andriamanitra nyreto taranaka 12 reto zanak'Israely mba afahana mizarany tany de am'izao fotoana zao koa dia eto Madagasikara araka ny teninao teo misy vahiny be deaibe misy kananita tsy hoe ny vahiny ny kananita fa le fiarahamonina sy le fiainana le zavatra nitaizana atsika eto am'izay de mametraka atsika hoe tsy tompo tantsika eto anarany fotsiny
mila roana ny kananita paster iala eto am'ty Madagasikara ty mila tsy hoe mivahiny ny roana aoka zavatsara tsy mivahiny ny roana fa le fomba fitantanana ny tany a no azo lazaina hoe kananita mibana am'izao fotoana zao mamevana ny olo-kafa zay tsy malagasy akory anjakazaka eto Madagasikara fa manilika andreo malagasy reo zay azo lazaina hoe fotom-pisainana lalàna rafitra izay zany no kananita zay mahatonga n'ty Madagasikara ty mbola tsy hitavavoaka mihitsy ary mosesy raha ia ho any amin'ny tany kanana paster tsy nitenena hoe ndeo amboaritsika aloha ny lalana any a de amboarina ny dobo any a de tsy zay programme voalohany fa programme voalohany de roana ny kananita mena zaratany nareo zava-dehibe paster ho an'ny zanak'Israely mahazo zaratany ary zava-dehibe ho antsika malagasy na izy ianao na izy raha ny apitatra masina mijery ty fandarany ty a zava-dehibe ho anao mahazo zaratany na izy anao izay misy anao mila zaratany ianao mila tany ianao ary tsy tany kely fotsiny fa tany mba mety amin'ny fiainanao a ozy ny ten'Andriamanitra hoe nibetsabetsaka de mahazo tany lebebebe koa kelikely de mahazo tany atonony ny sahaza ho anazy ka dia mila tany ianao a ary mangatà amin'ny tompo mba azo tany ianao mba hamokatra na marobe ny ilana ny tany e misy arena tsy tapesipesienina paster eto amin'ity tany Madagasikara ty misy arena tsy tapesipesienina ary za paster de mino paster fa ampy ampanankarenan'ny malagasy ampy ampanankarenan'ny malagasy ny arena eto amin'ity tany Madagasikara ty tena mihoatra lavitra hatrany amin'ny taranaka fara-mandimby zany de ampy ampanankarena rehefa mankatony sitrapon'Andriamanitra ianao de anomboka hipotra daholo reo arena rehetra eto amin'ity tany Madagasikara ty na hatramin'ny zavatra ohatra misy arena kibony tany io ary mbola apahany vitsy io arena kibony tany hitantsika io raha ny baiboly jerena io taninao io zany tena misy fahasoavana be dehibe raha tena mipetraka araka ny baiboly hoe malagasy ianao a manana tany ianao za mino zato isan-jato fa hipotra nanomboka tena hipotra am'izay ny arena rehetra eto Madagasikara eto paster de samy mikoka an'izay arena zay a ny malagasy ary ho tafavoaka tsy jalo anaty fantrano satria natiana na sy tiana paster raha ho an'ny olo anankiray miainao anaty fantrano anompo an'Andriamanitra de tsy maintsy ho kivo zany olo zany tsy maintsy ho reraka zany olo zany ary tena manao hoe hatram'izay nanompoana an'Andriamanitra ohatrany tsy hitana hoe zavatra niova teo fa rehefa tahin'ny tompo ianao feny fahasoavana ianao de zao afaka manompo an'Andriamanitra ianao ary ndray andro any ho tonga any an-danitra faraparana ny teny paster de ivavakantsika am'izao fotoana zao ary raha eo sotranao zay noho ny amin'ny fahasoavanao zay nampianaranao indray ty nomere toko fa roa amby telopolo tya de tamin'ny namezana ny fireneny Gada sy Robena sy ny atsasaky Manase zaratany sady tia tsinanany Jordana zanak'Israely de mbola ipitany any refany Jordana iady ary reo taranaka efa nahazo tany reo zaratany tamin'ny alalan'ny Mosesy avy tamin'Andriamanitra dia vonona izy reo iaraka iady tompo eto Madagasikara eto dia mila ny fahasoavanao vavaka mba tena samy azo tany ny malagasy rehetra marina fa mandalo zao fiaina zao sy ny filamy fa sy manao sitrapon'Andriamanitra mahatra mandrakizay zany akory tsy midika hoe tsy tokony mba anana zany akory tsy midika hoe tsy tokony mba azo fahasoavana am'izao fiainana zao fa tena zany ary vao mainka tokony andraisana fahasoavana sy fitahina ka na de efa misy apahana aza mahazo fahasoavana ny zanak'Israely tompo de tsy nijanona teo amin'ny fahasoavana sy ny fitahina efa azony fa mbola vonany nandroso hatrany tompo ato anatin'ity tokantrano ty efa misy olona mahazo fahasoavana am'izao fotoana zao efa tahin'Andriamanitra efa ny ara-panahy ny ara-nofo tokantrano ny fiainany fa mangataka tompo mbola androso ihany mbola iazakazaka ihany mbola katohan'Andriamanitra ihany zao raha lasa anabavy zao voninahitra tompo de aonao rery ihany eto de matsiary manokana tompo reo olona manana olana am'izao fotoana zao amin'ny tribonaly any amin'ny resaka tany am'izao fotoana zao misy apahana fiarahamonina tompo manatiny ady am'izao fotoana zao roan'ny mpanambola hiala eo amin'ny taniny nefa olona efa mipetraka teo 10 taona 7 taona hatrany amin'ny razambe ny ray aman-dreniny vavaka ho an'ireny olo reny am'izao fotoana zao miady izy am'izao fotoana zao ary tsy hita zay hoe izy ny anterana aoka ny fahasoavanao aoka ny herinao tompo ame rariny an'ireny olo reny mba tonga anazy tsy voaroka hiala eo amin'ny taniny fa tonga an'izy ireo azo ny taniny de mitsodrano izy ireo tahina manokana misaotra Jesosy amen eny toko farany indray ny fampianarana iny am'rary anao tokoa mba azo ny anjaranao amin'ny tany zay tokony omen'Andriamanitra atsika ary zoatsika zany eo anatrehan'Andriamanitra zany raha malagasy ianao de tokony azo ny anjaranao eo anatrehan'Andriamanitra manompoan'Andriamanitra satria izy io koa ny milafiny anankiray misy antony izy io paster hoe inona ny antony zay hovalitsika amin'ny fotoana manaraka ny antony mahatonga ny firenena malagasy tsy tena ao anatin'ny fahaleovan-tena tsara amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy na ara-toekarena na ara-tsosialy na ara-politika
indrindra moa zany fa eo amin'ny lafiny am'ty resaka fanana tany ty tsy tena maleo tena tsara fa ohatrany hoe misy apahany tsy maintsy antsakaniny ny vahiny foana dia misy antony ara-panangezabe izy io zay ho resantsika amin'ny fotoana manaraka satria zany lesony zany mbola iverimberina aoriana kely eo rehefa mianatra bokony josoatsika dia misy fizarana tany tena amin'ny atsiporiany mihitsy dia ho resantsika eo zay zavatra fa dia ho tahin'ny tompo ho anao zay mananady tany manokana ka tenanao le tany fa tsy misoloka ianao dia ho azonao any zara-taninao ary raha misy olona mitady anao menasy anao menakavy hoe tsy maintsy miala reo dia tsy avoanao zany mihitsy izy satria Jehovah no miadiniadinao ary misy antony lehibe ny nanarahanao an'ity fandarany androany mety tsy ho tany ihany koa fa mety fananana na vady nitediavin'ny olona mangalarina dia Andriamanitra ampodiny vadinao sy zay rehetra nangalariny olona teo amin'ny fiainanao manokana satria Andriamanitra ary Andriamanitra tsy azo vazovaziana tsara marina izy ary Andriamanitra mitsinjo ny madinika ihany koa zao Andriamanitra zao pastera tompo hitantsika tompoka veloma tompoka